atao salamo fa fito amin'ny zato raitsika mpanajana tenin'Andriamanitra zay matokantsika mitsangana toy zao voasoratra 5:20 salamo fa fito amin'ny zato nandefa ny teniny izy mba asitrana azy ary nafaka azy tamin'ny longoa ny anjarana salamo rehefa azafady Jakoba ndray toko fa efatra novakina amin'ny anaran'i Jesosy dia ny andininy fahafito toy zao no voasoratra ka dia manake an'Andriamanitra ianareo ary manoerany devoly dia andositra anareo izy samiany makatoeran-taontsika zay tompoko ny afatra eto ho anareo androany dia afatra manambara fa ny teny ao anatin'ity baiboly ity ny teny zay torinay mpanompon'Andriamanitra eto isika ny fotoam-pivavahana dia teny misy ain'Andriamanitra manafaka, misy ain'Andriamanitra manasitrana, misy ain'Andriamanitra mamonjy, ary teny misy ain'Andriamanitra mitondra ny olona ho amin'ny fitahiana lehibe. Amen. Misy ain'Andriamanitra manafaka, manasitrana, mamonjy ary mitondra fitahiana ho ao ny tenin'Andriamanitra raha ohatra ka inonao, ekenao ary ndrindrandrindra raha ohatra ka ankatoavinao zany hoe pratikenao eo amin'ny fiainanao manontolo. Mazava be mihitsy ny voalazan'ny salamo fa 7:20 la iateny 20 zay nivakitsika teo ho izy nandefa ny teniny izy zany hoe nandefa ny teniny ny tompon'Andriamanitra totoa mba asitrana azy. Ny tenin'Andriamanitra ho ambaranay aminareo eto androany zany dia azo antoka fa misy hery manasitrana anao zay marary dia zo ihany koa mitononay teny nandefa teniny izy mba anafaka azy amin'ny loko zay nianjarany. Ny tenin'Andriamanitra zay tonina eto zany dia misy ain'Andriamanitra anafaka anao ka namanao sy manahoana ny endrika ny famatorana endrika fanaketsana zay nazo anao hatramin'izay ary tsapanao hoe mbola eo aminao mandrakitiana androany. Ny tenin'Andriamanitra tompoko zay voalaza ao an'ity baiboly ity na tenin'Andriamanitra zay torinao dia misy herin'Andriamanitra manafaka, manasitrana, mamonjy ary misy herin'Andriamanitra mitondra anao amin'ny fitahiana lehibe. Alleluia. Mazava be toy zany ihany koa lay Jakoba novakina teo toko fa 7:7 ho izy maneke an'Andriamanitra, maneke ny tenin'Andriamanitra atao pratika zay lazain'Andriamanitra aminao dia avy eo toeriny devoly dia zao voasoratra hoe dia andositra anareo izy. Ianao zany raha vao manaiky fotsiny an'le tenin'Andriamanitra, manaiky ny anao pratika an'le tenin'Andriamanitra ka anao etsika anohitra ny devoly zay tsapanao hoe mamatotra anao na manaketra anao, anohitra n'ilay olona zay tsapanao hoe nampahory hatramin'izay. Etioko milaza vaovao mafaly fa dia andositra anao devoly, andositra anao ny olana ho tanteraka amintsika rehetra ilay zany. Alleluia. Amen, amen, amen. Ravanao afa mihitsy ange ny fiainana kristianina manaiky an'Andriamanitra sy ny teny ary manao pratika zay zavatra angatan'Andriamanitra aminy. Afa mihitsy, tena hafa. Mamiantoka anareo fa isy fanafana ho tokany aminareo raha ohatr'izany ny fiainanareo. Ho sitrana ihany koa nareo zay marary, vonjena ho afaka amin'ny olona ny anareo ary azo antoka fa ho tahina ihany koa ianareo ataoko fa tsarafonareo tsara ny tantara fahiny tamin'ny andron'ny Adamasiely fa ny tsy finoana tao amin'izy ireo
ny tsy fanekena an'Andriamanitra sy ny teny nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo, ny fandavana anao pratika an'le teny nasain'Andriamanitra akatoavana. Hainareo tsara ny tantara fa izany no fototra natoka ny ozona, natoka fanaratsy na azo toerana teo amin'ny zanak'olombelona rehetra velona teto ambony tany ity. Aveo le tantara ataoko hoy aho fa hainareo tsara ny zotry ny tantara hoe ny tsy finoana teo amin'ny Adama sy Eva, ny tsy fanekena an'Andriamanitra sy ny ten'Andriamanitra tao amin'izy ireo, ny fandavana tsotso zao anao pratika an'ilay zavatra tian'Andriamanitra pratikean'izy ireo to ny fiainana. Zany no fototra natoka ny ozo na ny fanaratsy na azo toerana teo amin'ny Adama sy Eva sy ny zanak'olombelona rehetra velona teto ambony tany ity. Manambara zany ny boky Genesis toko fahatelo. Andao vakitsika zay voasoratra zay Genesis toko fahatelo. Dia no tsara iny voalazy e. Andimy faina ambin'ny folo. Aro koa izy tamin'ny vehivavy zay no ozy abe dia be ny fahorinao ao, indrindra fa raha manananaka ianao ary fahorina no iteranao zanaka ary ny vadinao no iateran'ny fanirinao ka izy no anapakanao. Andimy fafito ambin'ny folo. Aro koa izy tamin'ny Adama zay andro le ozina satria fa niaino ny feny vadinao ianao ka nihinananao niazo zay natrarako anao hoe azy hinananao zany dia voaozina ny tany no zay nataonao, fahorina no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iananao ary aniritsy selo anao izy ary hoaninao mianana fambody. Ny fahatseambony tavanao no azahoanao hanina mandraverinao any amin'ny tany, fa ny tany no nananananao fa vovoka ianao ary verina ho amin'ny vovoka indray ianao. Averiko nefa ny tsy finoana, ny tsy fanekena an'Andriamanitra sy ny teniny, ny fandavana anao pratika zay zavatra takin'Andriamanitra amin'ny olona zay manompo azy no fototra natoka ny ozona, na fototra natoka ny fanaratsy na toerana teo amintsika zanak'olombelona. Tena madika zava-misy ankehitriny nefa ao dia tako zao maro amin'ny olona, tsy resaka olona ny vera fiangonana aho fa olona ao anatin'ny fiangonana no resavo. Maro amin'ny olona no azo lazaina hoe ny rorosay manoloana teny ataon'Andriamanitra ary tsy misy fahasinana mihitsy ho aminy ny alaiky sy akato any tenin'Andriamanitra. Tsy hita io amitsy ny fahavonona hoe anao pratika zay zavatra akatan'Andriamanitra aminy. Tsy magaga raha ohatra ka misinziny ny ozona sy ny fanaratsy eo amin'ny fiainanao, tsy mety tena miala izy na dia manao ezaka araka n'Andriamanitra amoaka n'ilay fanaratsy anapaka ny ozona, satria zay no hita eo amin'ny fiainanao. Misy fisalasalana, misy forosay manoloana teny ataon'Andriamanitra, tsy vonona ny anao pratika zay zavatra akatan'Andriamanitra aminao ianao. Fa ranoano kosa ianao, ranoano kosa ianao no anova famindry, anova toetra, anova toepana ihany koa, zany hoe iroso anaiky an'Andriamanitra sy ny teniny, iroso anao pratika zay lazain'Andriamanitra amintsika isika. Dia mino aho fa ho asehon'Andriamanitra eto ny voninahitr'Andriamanitra, ho afahany ianao, hositrany ihany koa ianao ary vonjeny sy hotahina ianao ary hotsapanao fa tsy resaka fotsiny teny anaty Baiboly fa tena hoe teny tena marina be ary teny tena tantaran'Andriamanitra tokoa. Ohatra rehefa nanaiky nanao an'ilay Pasika ny zanak'Israely, satria nanome baiko Andriamanitra avy any an-danitra tamin'ny alalan'i Mosesy hoe teneny ny zanak'Israely rehetra mba hanao Pasika, zany hoe amin'ny faefatra ambin'ny folo volana abiby
na faefatra ambin'ny folo volana Nisana dia amono an'ilay zanak'ondry amin'ny aliny ry zareo. Fa zay natao hoe Paska ho fanafahako ny zan'ny Israely mba tsy ho andevoziny Egyptiany intsony, tsy ho gadrainy Egyptiany intsony. Dia inona ny traka? Rehefa nino ny zanaka Israely, rehefa nanaiky an'Andriamanitra sy ny teniny ny zanaka Israely rehetra, dia nanao ny Paska zareo ny aliny faefatra ambin'ny folo volana Abiba na ny aliny faefatra ambin'ny folo volana Nisana. Dia nalainy ny ranonay zanak'ondry nataotao amin'ny tolambaravarana aloha, nataotao amin'ny totombaravara. Rehefa nanaiky nanao pratikan'izany tamin'ny folo rehetra zareo fa tsisy belo, tsisy nanohitra. Dia inona ny traka? Niany dia tsy maintsy nanapa-kevitra ny Egyptiana hoe ho avotsitra hiala eo an-tanantsika ny zanaka Israely rehetra, ho avotsitra. Ary raha ny voalaza baiboly aza no jerena dia tsy miandry ny maraina akory Farao sy ny Egyptiana rehetra, fa ny mamatonany ny alina dia fa nototosany zan'ny Israely hoe miala eto amin'ny tanina ianareo, miala eto amin'ny tanina ianareo, fa maty izahay, maty izahay. Tiako amafisa zany dia hoe ny finoana, ny fanekena an'Andriamanitra sy ny tena, ny fanaovana pratika zay n'Andriamanitra no fototra natoka ny fanafahana tonga teo amin'ny zanaka Israely. Ary tsy hoe ny fanafahana fotsiny ihany, fa fototra natoka ny fiainan'izy ireo. Mbola tao Egypta ihany io dia notahina be mihitsy, tena hoe notahina be, nahazo firavaka volamena, volafotsy be dia be, nahazo fitafiny maro samihafa sarobidy be dia be zareo hoentin'izareo mandeha ho any amin'ny tany tondra ny roa sy tanteky. Ohatra anankiray faharoa ihany koa mikasy any amin'ilay lehilahy tao hoe namana boka, ilay lehilahy tao hoe commande miaramila Siliana. Ao am-panjaka faharoa fadimy no misy an'izay tantara izay. Dia tantarany baiboly fa tsy ovakena amintsika moa le teny, fa boka ity lehilahy atao hoe namana ity. Izy commande miaramila ny Siliana tamin'izany fotoana izany. Dia fa nanao sy azo atao izy amin'ny olona manamboninahitra azy. Nampiasa ny voninahiny izy, nampiasa ny vola amikarenana izy mba hitadiavana fanasitrana, fa tsy netsirina mihitsy. Ny mpanjaka ihany koa, mpanjaka ny Siliana zay tena tia azy, nampiasa ny fahefany amin'ny mampanjaka azy, nampiasa ny vola amikarenana hitsaboana ty lehibe ny mpitakitafika ity, fa tsy netsirina mihitsy ilay mpitakitafika namana boka izany. Rehefa dia nange fijorona vavolonena ty lehilahy namana boka ity hoe ao amin'ny tany Israely ao misy lehilahy n'Andriamanitra, ampiasan'Andriamanitra hitondra fanasitranana ho an'ny marary, mpanasitrana ny boka. Ka rehefa nandrean'izany fijorona vavolomelo izany ity lehilahy namana boka ity, dia lasa izy ny ekipany nakany amin'ny tany Israely mba hiona amin'ilay mpanompon'Andriamanitra tao hoe Elisa. Dia rehefa niona tamin'ny Elisa zareo zany hoe maromaro no tsy hoe niona mivantana, fa rehefa tonga tao amin'ny tanàna nisy an'i Elisa zareo dia naniraka olona Elisa mpanompon'Andriamanitra, mandehana ianao ry zatovo, tsy hainao reo vahiny reo fa hitady ahy izy, ary miatondiny hitady fanasitrana. No zany lazao amin'ireo vahiny reo hoe mandehana olo ianao zay marary, zay mila fanafahana, mila fanasitranana, mandehana olo ianao mandeha mandro ao amin'ny rano Jordana, mandro impity ao amin'io rano Jordana io anao, misy ty impity ao amin'io Jordana io anao dia hositrana. Zay niafatra nataon'ilay lehilahy n'Andriamanitra ho an'io lehilahy boka io. Dia toy
zao fatetatana raha vonan'le zany itiana boka ity dia tsy faly tsy nakasitrany le teny inona ny antony satria tao anatin'ny sainy sy ny eritreritry aloha dia hoe veriko fa mba hivoaka ilay mpanopon'Andriamanitra ny hoe veriko fa mba hivoaka ilay lelan'Andriamanitra dia anevaevan-tanany eo ambon'ny apokany sady hivavaka hiantso an'Andriamaniny ka angataka fanasitranana fanasitranana mba ho afaka amin'ny aretina boka aho ay ve tsy zany nataony fa naniraka olona izy hoe mandehana olo mandropito amin'ny onjorotany dia tsy faly anko izy satria fiteny manambary izany faka dia tsy maintsy misisika ao faka dia tsy maintsy mandro ao fa maninona raha toin'ilay mandeha any fa impito any aminay ato kely mba misy rano hoe abany faripary ony Damaskus amaromaro any ny renirano any aminay maninona raha ohatra ka nilisika anaty rano no masitra anazy maninona raha any aminay misika maninona raha makany aminay no mando tetezitra be dia lasaka dezerana soiany fa nisy tamin'ireo mpanompona reo délégation miaraka tamina no sa niteny tamina hoe asafaty ny commandant raha ohatra ka niteny taminao mpaminany hoe zao nataonao mba ho sitrana ianao motsy tokony anaiky va ianao dia toka sainana izy aveo ohatra marina be dia zay natoka azy tapakevitra aveo hoe nandeha nakao amin'ilay rano-Jordana olon-Jordana dia niditra tao dia nisitry tao raya jerena ny tenany mbola boka ihany roa jerena ihany ny tenany mbola boka ihany ka ilay mpanopon'Andriamanitra nametraka afatra fa misitika impito fa tsy hoe indray mandeha na indroa na intelo na niefatra fotsiny fa misitika impito tany afampitony akory ny akagana fa dia niala tamin'ny apokana aroa ny baiboly manao hoe ary ny nofony dia nodindray taky ny an'ny zazakely dia dinio tsara ke zany tantara zany hoe ny tsy fanekeny ary le teny natao mpanompon'Andriamanitra taminy no saika nitondra zava-doza ho azy zava-doza tiako lasaina amin'izany dia hoe nahatoka azy hoka mandramaty satria efa natao daholo aza ny fitsaboana ka fa tsy netsikany dia iveriko fa tsisy lalana hafa intsony asitranazy hoe ho afaka amin'ny apokany fa dia rendray nitoan-tantara fa rehefa niova hevitra izy ka ny an'le teny nambarany mpanompon'Andriamanitra nanaiky an'le teny nambarany mpanompon'Andriamanitra nanao pratika an'le teny nambarany mpanompon'Andriamanitra inona traka sitrana izy afaka tamin'ny apokana andao dia vakitsika ny voasoratra mpatsaka faharotoko fadimy dia andininy fasivy ary dia nandeha namana nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanga tao ambaravarana tranon'ny Elisy ary ny Elisy naniraka olona taminy any nilaza hoe mandehana mandroa impito ao Jordany dia ody aminao indray ny nofonao ka adio ianao andiny faraika amby folo fa tesy namana dia lasy ka nanao hoe iny nataoko fa hivoaka ka ty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anaran'i Jehovah Andriamaniny sady anevaevan-tanany eo ambonin'ny aretina ka asitrana ny boka andiny faroa amby folo tsy tsara no ranon'ny Israely rehetra vahabany sy faripary ony Damaskus tsy mazomando ao amin'ireo va aho ka adio dia niodina izy ka lasa katezerana dia nanatona mpanompoka ny teny taminy hoe rikako na dia zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany ho nataonao moa tsy mba ho nataonao fa izany koa mainka fa raha ho izy aminao mandro dia adio ianao dia nidina izy ka nisitrika tao Jordany impito ary niteny lelan'Andriamanitra ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy
Halleloia. Tiako ambarantsika raha mafisa zany amin'ny tiandrandroany ity dia zao: ny finoana, ny fanekena an'Andriamanitra sy ny teny, ary indrindrindrindra ny fanaovana pratika zay ankatan'Andriamanitra no fototra iray lehibe mahatonga an'Andriamanitra hiditra mitseko amin'ny fiainan'ny olona ka anafaka azy amin'ny heriny, ho afaka amin'ny herina ozina na ho afaka amin'ny herina devody, anasitrana azy, amonjy azy, ary hitay ny fiainany ray manontolo mandritry ny fahavelomany eto ambony ty tany ity. Dia hoy aho hoe teo afaka tokoa ve ianao, zay le fanontaniana. Teo sitrina va ianao, teo voavoto va ianao manoloana andreo olana zay mianjaka amin'ny fiainanao, teo hotahiny arabaky teny va ianao, mba tsy jany ho teny fotsiny, teny fampanantenana fotsiny ny teny anaty ty baiboly ity, tianana fiainana mahoky sy mety ve ianao mandritry ny alim-piainanao rehetra. Mazava ny afatra nambariko tio: minoana Andriamanitra sy ny teny ianao, ary manaova pratika mihitsy an'ilay teny zay lazainy baiboly na le teny zay ambananay mpanompon'Andriamanitra. Eny na dia tsy mifanaraka loatra amin'ny sainao sy ny eritreritrao aza le teny, dia ekeo foana ary manaova pratika hatrany hatrany ianao. Raisy-lesona lehibe ianao ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, tamin'izy zareo no katrainy Egyptiana na no fatorany Egyptiana no andevoziny Egyptiana. Raisy-lesona lehibe ianao hoe ny fanekeny izy ireo anao n'ilay pasika, satria zay didy avy any an-danitra, zay mibaika avy any an-danitra, ny fanekeny izy ireo anao pratika an'izany arabaky teny no fototra natokan'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe hidinao Egypta aho, anafaka zanak'Israely olona aho, anafaka aza fanadevozany Egyptiana aho, ary olona fanafana zay ataoko azy dia hotahiko tokoa zareo reo hoentiko any amin'ilay tany totra ronono sy tateny ny zanak'Israely. Atao vilesona lehibe ho anao zany, atao vilesona lehibe ho anao ihany koa ny tantarany namana boky hoe inona fototra natoka sitrana, satria tapa-kevitra izy fa hanindry teny, tapa-kevitra izy fa hanaiky ny teny n'ilay lelan'Andriamanitra tao hoe Elisy, na dia tsy mifanaraka loatra tamin'ny saina maneriteny azy, nanaiky izy, tena vonany nakatoy izy, dia zay tonga teo aminy fanasitranany, afaka tamin'ny apokana izy. Tsy fa volombelona aminareo a, dia mandeha nisy raha matoy zay tonga tao amboroko, fa manana olana lehibe ho ny vatiny, olana lehibe tany ampiasana, ary olana mahatonga le vatiny tsy maintsy roka amin'ny azy, ary mety gadra mihitsy azy, satria le mpampiasa azy, le patron be zany dia tena manana ny lohan'izay izy, ay tsara mihitsy zany tenaitenay. Dia zay natonga ny raha matoy nangovotra ny pararehetra, dia hoy izy andeha ho any amin'ilay fiangonana ny fiangonana kely any, andeha eo amin'ilay pasterany any mba akatabavaka fa tena fa androanitra ny ranombaly. Inona no ataonay? Raha sanakika voaroka ny vatiny, raha sanakika migadra izy, aiza ny tany aleha, aiza ny tany aleha, aiza ny tany aleha. Zay ny natokavany nona tamin'ny tao amborao. Dia rehefa nisaka teo zahay, dia zao no teny tamin'ny raha matoy io, zao a hoety makaty ny vadinao. Eny mihitsy ny fampahereza ny fanay masina tato anatiko hoe ilaina ny vadiny tonga ato amborao ato. Dia zao no teny pastera, ny vadiko aneka tena tsy tia fivavahany, ary ty fiangonana ity tena tsy tia mainty, tena ana mainty. Raha mandeha fa radio aza ao an-trano ka eo izy ka hoe ty tontolo tena atao ato no enono, tezitra be mihitsy no ihany eo, tena tsy tia mihitsy ty fivavahany ity, ana mainty. Izy madama
teo afaka ve izy teo vovotsy ve izy asa makaty izy tena tsy mety izy pastera tena tsy mety aiko io zao vadiko zao e zao amadama nyteko aminao azy ivavaka ho anao ianao no metrako tanana de vita efa metra-tanana ty de mandiana anao makany vadinao de teneno izy hoe tongavany indrona kely mihitsy ony ianao ametrany pastera tanana fa ho vonjeny de tsy namalo izy tamin'ny fotoana io ay izy tsy namaly ity zao ny heritreny tantara tamiko matsy ny izy tateoriny zao ny heritreny tsy hainao matsy pastera mivadiko tsy hainao matsy mivadiko tena tsy hainao fa gidragidra raha ohatra ka eny hoe nakatendrondra satria zanakateo azy miavy hoeny amin'ny tribunal ny atodiko de niazakazaka vita ty ao izy izy de raha mino ny teniko anao a de vonjena ianao sy vadinao zany raha mino ny teniko hoe irisaka mivadinao ianao de oentinao ty mivadinao de tsy miteny izy arak'izay eritreriny zay de vity de lasa tokoa izy de ina zatratra tonga tany izy a napolisiny fanay masina paiza fanay masina hoe lazao mivadinao ilazao mivadinao ilazao mivadinao asa makaty androndra izy sa makaty androndra izy de miresamy teo le vadiny vo vita ny resaka teo le vadiny hoany ahy aty hoany ahy teo iteka mafana le maty izy de rehefa tonga teo izy mivady lera matony nako mibrako fa le lehilahy hoy izy anao aloha andoaritra ato am-piangonana vo hiaraka aminao makao de eo na vovao tamin'le madama tokony vady pastera resy lahatra fa nanaiky nakaty ka mahagaga andriamanitra mahagaga andriamanitra fiangonana tsy tia mainty ity tena tsy tia mainty anahana tena nanaiky izy pastera rehefa teneky da izy soa tsy mihitsy izy fa hivavaka andoaritra ato am-piangonana aloha vo hiaraka amin'ny mitrato de mivoaka jery azy io izy mandoaritra manao zao eo tena mafanandriamanitra de vita nisaka sy le madama inity le madama niantso azy diny izy niditra tao ambirao de niditra tao de mitoloko teny nambarako taminy amin'ny jesosy nambarako taminy hoe mpamotsy andriamanitra mpamotsy mpamahola mpanao fagagana de nanaiky izy matonga tonga ao izy a de fa resy lahatra hoe izy fanafana ho azy amin'ny raha mivavaka ataoko zay matroso tonga vita mivavaka de tamin'iny andro iny any izy nakany ampiasana fa nisy fivolimbe tao ampiasana de rehefa tonga tany izy de vena ndray zareo ny tantara pastera mahagaga andriamanitra mahagaga andriamanitra mahagaga andriamanitra mahagaga andriamanitra inona ho eo zavatra mitsana inona ny zavatra niseho rehefa tonga tao ampiasana de tabataba teo le mpampiasa tabataba teo izy ny amin'ny fadisonana tao amin'ny mpiasa mivadiko amin'io zao nakovitra ary le lehibe nivadiko izy izy a efa miteny zay tsy miala aminaha mizay zany rehetra mihitsy any aminaha ela fototeo a zany hoe misy sikadony rehetra kajo vita ny fiviriny de zao mitenylay mpampiasa le tena lehibe ianao mampiakalina toerana ambony miakatra toerana ambony miakatra rentiny karama gaga ny rehetra ataony gaga hoe oty tokony voaloky tokony biaky tsika natahorana ho voalolo miaraka aminy kanefa ahoana ary zany ty fa nampiakalina toerana ambony ray izy ary natao tsara karama ny aiky mivady ako ty fiaminety andriamanitra riavanao mitona tsika rehetra le mitoka eto a voalohany ataovy zavapady aminao ny nataony Damasie fa hainao tsara tantara fa ny tsy finoana ny tsy farakena an'Andriamanitra sy ny teniny ny fandavana ny anao pratika zay nakatan'Andriamanitra taminy no fototra natokany ozy sy fanaratsy na toerana tao aminy ataovy anatra ho anao zany ary ataovy anatra tsara ho anao kosa ny nataony zany Israely fototra natokazy nandray fanafahana ny nataon'ilay namana boky fototra natokazy nandray fanasitrana ka manomboka androany manapa-hevitra ianao tsy irorosay intsony
tsy salasala intsony manao natena taon'Andriamanitra manapahevitra anao ny aneo favolonana trantrany ny anao pratika zay lazainy baiboly aminao na zay lazainay mpampiton'Andriamanitra aminao fa eto aty milaza mabe maso fa hitanao ny herin'Andriamanitra anafaka anao amotsy anao anasitana anao arina dia ianao matsapa hoe osa amin'ny lafinaram-pianana io aza afaka ny santatra ianao afaka ny santatra ianao hotanteraka ny zany Jesosy Jesosy mahery magana tsy miofa omaly anino manakizay satsarve satsarve Jesosy Jesosy dianay mombanay manakizay satsarve asiteko olokotamate halleluja anao pratique tsika rehefa aveo anao pratique an'ilay teny voalazany Jesosy ao amin'ny liko toko fahelina andininy fa valontelopolo ny voalazany Jesosy ao dia hoe omeo dia mba omena ianareo zay teny Jesosy omeo dia omena ianareo zany hoe mila manome aloha anao mba ahafahan'Andriamanitra manome anao tsy hoe omeo aho aloha dia omeko aloha Andriamanitra ao zay ny voalazany baiboly be dia be moa ny olona manovavaka hoe rehefa toka fotoana anovana fanahy Andriamanitra mivavaka aminao zahay ta io omeo zay mba ahafanay manome anao tsy milaza zany ny baiboly hoe omeo aloha zay dia efa manome fa hoy izy hoe omeo aloha ianao mila manome ianao mila manome inona misy ana aminao tataky ny aona ny any an-tananao omeo aloha dia amin'izay Andriamanitra manome anao dia zao mampahely rehefa manome Andriamanitra araka ny teny Jesosy dia mihoatra no zay nomenao no omen'Andriamanitra anao ary fiteny dia hoe fatra tsara sy ady ahitsaka no afatratra ka atolotra eo amin'ny fonareo faraky ny fatra ataonareo no amarana ho anareo ihany koa amen amen andoatsy nanao fanatitra ianao ka sa manome sa manome be dia tiako milaza aminao fa ameanao ihany koa Andriamanitra ary anome be mihoatra lavitra n'izay nomenao aza izy amen dia anao pratika ihany koa isika mikasika amin'ny fanatenana ny ampahafolo-karena ny ampahafolo-karena moa ho anareo izay vahiny toka eto dia ampafolony zay nitahin'Andriamanitra anao ohatra akaiky ngavana izy ity raha navalina koa folo anao dia ny ampafolony anankiray minako iny nazo vola ray alina ianao folo arivo dia ny ampafolony arivo ariary lotahina be mihitsy anao nisy fahasoavana be azonao tanteraka tao fiainanao ohatra nandray rotapitisy anao dia nino andaniary ny ampafolony roetsy na 200,000 ariary ny boky malaky no mampianatra fa tokony anokana ny ampafolony hatrany an-tranosika izy zany voalohany dia hofanehotsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe vaizy mpivahitsika eto ambony tany ity olona mandalo fa lay Andriamanitra tsy to no tompo zao rehetra zao ary na dia mifananana eo an-tanaky io dia tsy ahy fa lay Andriamanitra tsy to no tompo zao rehetra zao fa izao no men'Andriamanitra mba hitantana azy io nomen'Andriamanitra mba hitantana azy io ka ho fanehoako fa tena miny fisiny aho miny fitantanany aho ary manaiky dia atokako hatranitrany ny ampafolony ny
dia endrika anankiray ho fanompona n'Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra azy satria rehefa tena mandika baiboly ohatra tamin'ny andron'ry Abrahama zao tsy mbola nisy fampianarana mikasika eny amin'izany tsy mbola nisy didy sy lalàna manery azy ireo manao an'izany fa dia natokandry Abrahama hatranitrany ny ampafolony tamin'izay mitahina tamin'izay azo dia tamin'izany fotoan'izany misy solona avindrindra moa ny fiantsoana azy Melkizedeka no anarana dia netondry Abrahama tany Melkizedeka ny ampafolony tamin'izay nanambina anazy na hoe mitahina azy. Ry Jakoba moa dia efa nanao voady mihitsy tamin'izany fotoan'izany mbola tsisy lalàna tsisy didy baiko azy tsy maintsy manao ampafolony anao fa zareo tamin'izany dia zao miteny Jakoba hoe Andriamanitra manao voady aho fa raha tahina sy ambininao amin'izao zavatra zodiko zao dia atokako ho anao foana hatranitrany ampafolony. Tateorina tamin'ny andro zany Israely dia no mamafisy ny didy mihitsy le izy hoe tsy maintsy ataonaneo riavanao anao pratika an'izany isika anao pratika an'izany isika ka raha vonana anao pratika dia mino aho fa ho anareo zay tsy mety afaka mihitsy hatramin'izay na dia fa nisy vavaka nataonay mpanompon'Andriamanitra azy androany inoko fa dia amindra fo Andriamanitra aresy amin'Andriamanitra anafaka anao zay voafatotra amonjy anao zay manaolana anasitranao zay marary ary izy amin'Andriamanitra hitondra ny fiainanao ho amin'ny fitahina amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka an'izany androany ho tanteraka eto an'izany androany asitehaka mabe zao ary ivavaka isika alo fifonana no ny fadisonana lehibe misy teo amintsika hatramin'izay ho anareo izay matsapa hoe nirorosaina foana ianareo na milona ny teny nataon'Andriamanitra tsy satena nankatody tsy satena nanao pratika le teny ianareo raha nifanaraka tamin'ny saina le teny dia mipratike fa raha tsy fanaraka tamin'ny saina le teny dia milavina tsoto zao nangina ianao amin'ny fifonana ianao ny amin'izany sao sanatiny ary ataoko hoe tena marina izy zay ny fatokanao tsy mety afaka tsy mety ana afaka tsy mety ana mahita fiainana mamy loatra amin'izao fivavahana sy fampona an'Andriamanitra zao dia anao fifonana ianao ary vavaka fanampy zay ao ataonao dia hoe Andriamanitra manampoka androany hoe ekeko ny teninao ho pratikeko ny teninao anao fanatry zay androany tsy salasala fa tena nymeny tsy atavatra fa tena nymeny anao hitolony ampavokarena ny olona androany anisany ame ao Andriamanitra anisany anefa izany tsy akatakalo fa efaiko zany fa raha ohatra zany vavaka ataonao sy fa volonanao dia mino fa volona be Andriamanitra hiasa ny fiainanao anamarina zay teny nambarako zay andao atsika rehetra amin'izao fotoana zao hiaky le vavaka avy hatrany sady manokatra amin'ny vavana i vavaka avy hatrany vita ty vavaka ity dia iroso anao pratika isika dia orina zay anao vavaka fanafana ho anareo ao anao vavaka fanafana ho anareo ao mino ariavana fa hiasa ito Andriamanitra androany andao atoa dia vavaka avy hatrany isika rehetra samy vavaka izy misotro mame volanatranao zahay amin'ny androany ety tompo mivavaka mba hotoka amin'ity fiangonana ity famolaponao mivavaka mba hotoka amin'ity fiangonana ity famolaponao mivavaka mba hotsanga amin'izao fiangonana ay manontolo zao ny famolaponao ka izy fivoazam-panahy lehibe eto ka anaiky anao Andriamanitra ny fiangonana anaiky tsy akatoanao anaiky anao pratika zay akatanao tompo tsy anaraka zay nataony Adamasieny izahay fa anaraka zay nataony zanak'Israely olonao mba anaisana fanafana sy mamonjena anaisana fanasitana tsy mitahina misaotra tompo misaotra Andriamanitra hoe eo amin'izao fiangonana zao aneho famindramponao hoe eo amin'izao fiangonana zao famindramponao mino fa ho amarinao ny afatra netiko teo ary aneo fankakana lehibe eo anatreny rehetra ianao
raisina tananao fanatitra, raisina tananao fanatitra. Anao pratika isika na ny fanatra fanaontsika mazatra io na ny ampafonkarena tokony ho ataontsika izy io dia raisina tananao fa hivavako anareo ao. Andriamanitro, tonga amin'ny fotoana hitondrana ny fanatitra izahay. Ko ankehitriny miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy ao, mamorafo amin'ny olona rehetra manarika ty fitoam-pivavahana ity anao, mamorafo mba ho sitrana izy, mba ho voavotsy izy, mba ho afaka amin'ireo herina osina sy herina fanaratsy izy, ary mba ho tahiny ty fiagonana ity. Andriamanitro, manarika ty fitoam-pivavahana ity anao ka ho ataonao zany. Amin'izao fotoana izao dia anao pratika izay, hitondra ny fanatitra, hitondra ny ampafonkarena. Mino atovy fa ho amarinao ny teninao, ho amarinao ny teninao, ho amarinao ny fampaherezana natao mpanomponao teo. Devody sy ny hena mampirosay, mampisalasala, mikiara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mikiara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manodidina anareo aho rehefa na mampirosay, mampisalasala. Dia Damaseko no voanareo fa ty fiagonana ity no Jesosy tsy voanareo fa Kristus ianareo, Kristus ianareo, Kristus ty afavana. Misaotra Andriamanitra, omena voninahitra mandrakizay mandrakizay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.